Manatom-pisaorana indrindra noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay mbola ananantsika izao tombonandro izao, ary koa andraisantsika ny fampahirezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Hanatanteraka vavaka isika alohan'izany teny fampahirezana izany. Ry Jehovah masina indrindra any an-danitro, mankasitraka sy misaotra anao izahay noho ny tompo-piaina izay atolotra ao anay. Aoka tompo malalo, anana fifandraisana mitombo miaraka aminao hatrany hatrany izahay, hifalianay amin'ny famonjenao ary koa ahazahoanay mijoro vavolombelonao. Koa raha ndray ny teny avy aminao izahay, dia aoka ny fananao masina hiasa aminay tsirairay avy. Ny anaratsinao Jesosy Kristy ilay tompo tianay no hanonana ny vavaka. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ho antsika dia avy eo amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany 120 sy ny 220. Ny amin'ny famonjena ataon'ilay solofony Davida sy ny hira fiderana atao amin'izany. Ny amin'ny famonjena ataon'ilay solofony Davida sy ny hira fiderana atao amin'izany. Ity solofony Davida ity raha tonga dia tononona dia tsy iza izany fa Jesosy Kristy. Ahoana ny fiasan'Andriamanitra anomezana famonjena antsika, ary ahoana no nanaovany Kristy izany famonjena izany ho antsika. Andefaka itsika ny 1 amin'ny toko 220. Ary sy solofo mitsimoka avy eo amin'ny fotodry Jese, ary sy mitrebona avy amin'ny fakany. Izany fanambarana izany dia maneho indrindra lay fisina fanantenana mitsimoka noho ny amin'ny Kristy. Tonga ny fanantenana satria lazaina fa solofo mitsimoka. Nopotehany fahotana tokoa manko ny fiainantsika, ka Jesosy Kristy no antsoina hoe solofo, zany hoe mandiby maka ny toerany ilay Davida zay noezahana hoe mpanjaka malaza ny Israely, olona araky ny fon'Andriamanitra. Ary ankoatran'izay dia hoe mitrebona avy amin'ny fakany, zany hoe hatrany anatiny miafina ny mihitsiny no hanehoan'Andriamanitra amintsika ny fitiavana hamonjy atsika. Mitrebona avy eo amin'ny fakany, mipotra avy ety ivelany, na dia miafina any ambanin'ny tany any aza eo amin'ny fiainantsika olombelona ny amin'ny Jesosy. Ny 1 kosa dia iresahana fa manana ny maizy azy Jesosy, satria ireo isa 7 ny fanahy masina miasa ao aminy dia profvelona fa Andriamanitra izy. Andeha arivakitsika ny 1 ahitantsika ireo fanahy 7 izay nampitoerin'Andriamanitra ao aminy. Ary ny fanahiny Jehova no hitoetra eo aminy dia ny fanahiny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahiny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, fanahiny fahalalana sy ny fahatahorana any Jehova. 7 reo. Koa izay rehetra manaiky atao grefy eo amin'ny Kristy dia mitroka sy mifoka mandray ihany koa izany fanahy izany. Ary izany no ananantsika tombony amin'ny fanekentsika an' Jesosy Kristy, ary manjary sampana ampifamatorona atao grefy eo amin'ny Kristy isika, ary dia azo tombony ny amin'izany. Ny 3 hatramin'ny 5 kosa dia ny fomba fiasany
sy ny tendrika sana ampombain'Andriamanitra ho an'i Jesosy ary ho anitra kasitrahana aminy ny fahatahorana an' Jehova. Raha te hahazo sitraka amin'i Jehova ianao dia aoka ho ao aminao ny fahatahorana azy ary ho anitra ankasitrahana aminy ny fahatahorana an' Jehova, ka tsy tsara ny hitany masony izy na hampiaiky araka ny reniny sofiny, fa ho tsarainy amin'ny fahamarinana ny malahelo ary omeny rariny ny mpandefitra amin'ny tany. Hamely ny tany amin'ny tsorakazo ny vavany izy ary ny fofinain'ny molony no hamonoany ny ratsy fanahy. Fahamarinana no fisikinany ary fanahy mahatoky no fehikibony. Zany no ataon'i Jesosy ho atsika rehefa miandany manaiky azy tsika ary dia engane izao fampaherezana izao hahatonga atsika hiantehatra aminy, fa fahamarinana no fisikinany ary fanahy mahatoky no fehikibony. Tsy andrasan'Andriamanitra ho tonga any amin'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao ny famonjena antsika, fa ampiariny deny ankehitriny ny fanomezana fiainana mandrakizay ao am-pontsika amin'ny alalan'ny fahasoavana. Ary izany dia hita taratra eo amin'ny 10 sy ny 12. Ary am'izany andro izany ny solofon'i Jese izay hitsangana ho fanevan'ny firenena, dia izy no tadiavin'ny jentilisa ary ny fitoerany dia ho voninahitra. Ary am'izany andro izany ny tompo dia mbola nintsitra ny tanany fanondrony hanavitra ny olony, dia izay mbola sisa any Siria sy Egipta sy Patrosa sy Etopia avany amin'ny moron-dranomasina. Mahafinaritra izany teny izany, fa anintsitra ny tanany fanondrony Jehova. Efa nanavitra antsika tao anatin'ny fisariana hiala tao amin'ny tanin'ny Egipta izy, tao amin'ny tsy fahalalana, tao amin'ny fanadevozan'ny fahotana, fa mbola nafaka antsika fanondrony koa ho amin'ny fahalalana misimisy kokoa an'Andriamanitra. Ary izay no antony ampiorenana resy fanahy fito voalaza tery ambony tery reto. Ary am'izany andro zany Jesosy Kristy ilay solofon'i Jese izay hitsangana ho fanevany firenena, mitsangana sy milahatra ao ambanin'ny fanevan'i Kristy va ianao? Sa faneva manahoana no ajoronao sy arahanao? Fa maniry indrindra Jesosy raha mba hilahatra ao anatin'ny antokony miaramilana ianao, ka ny fanevany fahamarinany, ny fanevany rano nalatsaka teo Kalvaria, izany no arahanao. Ary dia hoy izy no tadiavin'ny jentilisa ary ny fitoerany dia ho voninahitra. Rehefa hitoeran'i Kristy ny fiainantsika dia voatafy voninahitra, fa rehefa tsy eo amintsika Kristy dia afa-fahambaraka no misalotra eo amin'ny fiainantsika. Tolondromolotra no manaraka antsika, fa rehefa Kristy ilay faneva ny fahamarinana no hitoerantsika dia manana izany tombony izany isika. Ny 15 sy ny 20 dia reto hoe zavatra miatra amin'ny firenena eo amin'izao fiainantsika izao, ny zavatra ho resahan'ny 15 sy ny 20. Ary Jehova handritra sekely dranomasiny Egiptianina ary hanindritra ny tany any amin'ny ony, ka hamely azy amin'ny rivotra mahamay, ka hampisaraka azy sampana 7 ary hahatafita ny olona tsy miala kapa. Zany hoe
na eo azany faharavana noho ny etraketraky ny tontolo iainana, de manana fikasana foana Andriamanitra hoe amin'ny alalan'izany fampitehan'ny tontolo iainana misy antsika izany, na ny asan'ny rivotra izany, na ny asan'ny masoandro migaina izany, dia tafita ny olona ary tafita miaraka ao anatin'ilay hoe tsy mila manao kapa, tsy manendaka ny kapana izy fa ritra. Engane andritra ny olana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Engane ilay Jehovah tompony maro hijery manokana anao amin'ny alalan'ireo fanahy endry, fanahin'ny fatahorana, fanahin'ny fanolorantena, fanahin'ny fahazavan-tsaina, ka anekenao fa ianao ne de olona sisa izay natsoan'Andriamanitra ho anao. Dia hoy ny 19:20, ary isy lalana voatra alehan'ny olony sisa izay sisa avany Siria. Mahafinaritra fa averimberina eto hoe olona sisa. Engane ianao anaraka ny rafitra hatrany hatrany, na betsaka aza miala amin'ny fandaminana sy ny rafitra napetrak'Andriamanitra ho amin'ny famonjena, dia ianao kosa tia ny isan'ilay olona sisa izay mijoro eo ambanin'ny fanevana. Ary isy lalana voavotra alehan'ny olony sisa izay sisa avany Siria, toy ny ho an'ny Israely tamin'ny andro ny akarany avy tany amin'ny tany Egypta. Raha napakatra ny zanak'Israely tao amin'ny fanadevozan'ny Farao Andriamanitra, de te hampakatra anao any amin'ny fiainana mandrakizay ihany koa la hoe kanana lanitra, ko aza tao atsirambina izany. Ny 12:20, ny 12:1, toko 12:1, ny 12:1 sy ny 12 dia miresaka an'izao Andriamanitra. Ary iteny ianao amin'izany andro zany hoe hideranao aho Jehova fa na de tezitra tamiko aza ianao dia afaka ny fahatezeranao ka nampionina ahy ianao. Ny 12:2, indro Andriamanitra no famonjena dia atoky aho fa tsy mba hatahotra, fa Jehova tompo no heriko sy fiderako, fa efa famonjena izy. Ko amin'ny fifaliana no atsaka anareo amin'ny rano, amin'ny loharanon'mpamonjena. Engane afaly indrindra atsika izany. Misy zavatra anankitelo voaresaka ao anatin'izany, dia misy fitombona anankitelo voasoritra ao anatin'reto andininy telo reto. Ny zavatra hitombontsika voalohany dia ny fitombon'ny fiankofana sy ny fiderana, ny fivavahana eo anatrehan'Andriamanitra. Io zany ny tokony hitombo, ny fiankofana sy ny fivavahana aminy. Hoy izy manao hoe hideranao a Jehova fa na ny de tezitra tamiko aza ianao dia afaka ny fahatezeranao ka nampionina ianao. Misy fitombon'ny fiankofana, ny fivavahana atao amin'Andriamanitra noho ny fahasoavana. Ny faharoa dia ny fatokina. Hoy izy manao hoe indro Andriamanitra no famonjena dia hatoky aho. Ry havana, aoka tsika hitombo amin'ny fatokina fa Andriamanitsika dia Andriamanitry ny famonjena. Mahita famonjena tsy takatry ny saina arak'izay heverintsika Andriamanitra. Io famonjen'Andriamanitra io dia asa manokana zay azy spesialiteny ny mamonjy antsika, ka tokony atoky azy, tokony hanafoana ny fisalasalana sy ny tahotra isika. Ary zany ny voalaza eto, dia atoky aho fa tsy mba hatahotra. Engane itsika hitombo amin'ny fatokina, hialan'ny tahotra, ny fisalasalana sy ny zavatra hafa, fa aoka hitombo amin'ny fatokina. Ny zavatra fahatelo dia ny fahatsapatsika fa Andriamanitra dia famonjena. Andriamanitra dia miasa mandriamanitra azy
mpamorona sady manan-kery no mpamonjy be fitiavana. Tsy hoe manan-kery fotsiny izy fa be fitiavana ihany koa. Ary ireo no maha-Andriamanitra an'Andriamanitra, ny fitiavany sy ny heriny dia engane hitohy mandrakariva izany. Akoa dia eto ampamaranana dia aoka isika tsiraray avy azoto indrindra hanompo an'Andriamanitra. Hoy iny 7 mahafinaritra, koa amin'ny fifaliana no atsakanareo rano amin'ny loharanom-pamonjena. Engane isika rehetra anovo izany fitahian'ny famonjena ao amin'i Jesosy izany, anovo izany fahasoavana maimaim-poana atolotro Kristy ho antsika izany. Tompony hitahantsika. Amen. Ivavaka isika. Ry Jehova, mankasitraka anao izahay, satria toy ny namonjenao any reo zanak'Israely tao amin'ny fahababoana, dia tiana ihany koa izahay tsirairay avy ho vonjenao amin'ny fahasoavanao, ho tanterahanao aminay ny asa-pamonjenao, ary dia hatonga anay hitombo amin'ny fiankofana, hitombo amin'ny fiderana, ary koa hitombo amin'ny fatokiana izany. Jesosy eo, amboary ho anao izahay, ary meteza ianao amaly ny vavaka, fatononona sy angatahana amin'ny anaratsoan'i Jesosy izany. Amen.